Margarita reny niteraka ny rasazina rindra mera ny commune rurale sy Ratenavony aina Tsitohaina Anadana. Antony toy ny raharaha namononaka nahafaty any rasazina rindra. Ny omaly zoma dia naharay antso zahay tamin'ny fianakaviana fa hiakatra parke ao amin'ny fitsarana nosy ireo olona izay voapanga tamin'iny raharaha iny. Noho izany dia tonga niatrika an'izany teny ny fianakaviana. Tokony ho tamin'ny 7 ora alina no nanomboka ny fanaovana ny enquête tao amin'ny juge d'instruction ka ny farana tokotokony teo amin'ny 10 ora alina eo. Naitsona ireo voapanga ireo ka rehefa tapitra niakatra ny tany amin'ny juge d'instruction izy ireo natao enquête dia farany natsona tany i Ratenavony aina Tsitohaina Naitsito izay anadany ny rasazy narendra. Rehefa avy eo dia nasaina nivoaka daholo zahay rehetrarehetra, nivoaka ny vavahady ny fitsarana. Fa marina aloha fa nandritra ny io izay enquête natao an'ireo voapanga rehetrarehetra eo dia nijanona teo an-tokotany daholo ny fianakaviana rehetra. Rehefa nasaina nivoaka ny vavahady ny fitsarana izahay mianakavy sy ny olona rehetrarehetra izay tao amin'ny fitsarana io dia nivoaka tokoa moa zahay fa tsy salasala hoe nivoaka daholo. Tsy tapitapitra izay anefany dia nisy mpitandro ny filaminana, anisan'ny nivoaka koa zany Tsito niaraka taminay fianakaviana nivoaka teo ivelan'ny vavahady ny fitsarana. Tsy tapitapitra an'io dia nisy mpitandro ny filaminana anankiroa niatso amin'ny Tsito hoe Tsito miverena fa andao ianao fa mbola misy zavatra ilainanao aty. Dia nandeha tokoa moa izy rery nandeha tany tamin'ny fotoana io fa izay fianakaviana nijanona niandry azy teo an-tokotany teo ivelan'ny vavahady zany. Rehefa avy eo nefa gaga anay petrapetraka ela teo fa izy efa miantso anay hoe ity ny telefônina ity ny ravako raiso tadatoty raiso ny fitaovana mombay ao anatin'ilay camion izay mitondra an'ireo oloneloka ireo. Gaga sy talansina zahay satria tsy napozina hoe ahoana moa ny ahatonga anazy ao anatin'ny camion satria tsy nisy filazana taminay fianakaviana zany hoe anisan'ireo voapangana ireo mpadiadiana hanaraka n'ireo olona voapanga ireo tsy nisy filazana izay zany taminay fianakaviana. Dia ny anankiray ihany koa tsy nisy fanasana na fiantsonana fianakaviana hoe hivoaka ny didy na ny teny na ny farateny angamba tsy fantako mikasika ny hanaovana an'ireo olona reo hoe hoentinaiza moa ireo olona reo, atao ahoana ireo olona efa ampolo izay haza tamin'ny fanadihadiana ireo. Izay ny antony nahagaga anay. Tamin'io zany tsy nisy ny fianakaviana nanambarana hoe izao ny atao. Samy naingina teo moa anay ny alina an'iny. Tsy nafantatra zany anay hoe nentinaiza Tsito na nentinaiza ireo olona ireo. Tao aorianany natory moa zany ny alina an'iny dia ny maraina mitsary vaovao zahay vao maraina. Dia izay nahitanay hoe ireo olona izay voarohirohy ireo dia ny lehilahy hony nakeny amin'ny fonjany Tsiafahy izay lehilahy rehetra dia ny vehivavy rehetra kosa nakany amin'ny fonja Natanimora. Dia anisany nakany amin'ny fonjany Tsiafahy zany i Tsito. Manoloana ny vaovao rehetra miseho izay ampangana azy ao anatin'ny tambazotra serasera izay no antony ilazana anaovako izao fanambarana izao. I Tsito reo dia telo mianadahy izy ny zanakanay mivady zany hoe zanakany Tina Sylvestre sy ny tenako. Tsy misy hafa reny ireo na hafa ray fa rairay sy raireny avokoa ary tsy misy zaza hafa ivelany tany ivelan'ny tokantranonay zany. Niaraka nitezainay ireo hatramin'ny nahakely azy ny volavolainay na ampianarinay ary hitanay sy tsapanay fa tena mifankatia
sy mifanohana amin'izay rehetra atao izy teny eo. Nofon'izany fanohanana zany ity sehatra anankiray teo amin'ny filatsahako fidiana ny zohony vavy dia ny Rasazina Rindra ity zany, satria napetraky Rasazina Rindra ho premier liste izy tao amin'ny conseiller izay tarihany, satria mba hisiny fifanohanana sy ny fifanampiana dehibe kokoa eo amin'izy ireo. Porofo iray ihany koa ilazana fa mifankatia izy ireo tsy nisy ady, tsy mbola nisy ady teo amin'izy ireo hatramin'izay nitezena izy teo, raha mbola teo ny rainy satria efa maty teo moa ny dadany, izay mariko eto koa le nahafaty ny dadany, fa resa be ao anatin'ny tambazotra serasera ao ihany koa hoe nitifirina ny nahafaty azy, tsy atoko tsy nitifirina ny dadany zareo izay be ny tanàna teo aloha io, fa narary izy avy any Mangatabohanga dia tonga taminay tao Antsirabe izy, dia rehefa tonga tao izy dia nentinay teny amin'ny hôpitaly lehibe, teny amin'ny hôpitaly Atsimo Antsirabe dia tao izy no tsy tana intsony ny ainy tamin'ireny fotoana nampalaza ny Covid-19 tamin'ny 2021 ireny. Misy koa ao anatin'ny tambazotra ao izay hoe te hifandrombam-pahefana zareo zany ny ady toerana hoe izy angamba ny tea itsito angamba ny tea hazo ny toerana matoa misy ity vona ity, lainga dia lainga zany tompoko, ary lazaiko eto anatrehanareo zany teneniko zany miaraky ny efa lazaiko teo hoe tsy misy ady, tsy misy fanditra mihitsy ny nametrahany zareo ny laharany tamin'ity hoe hiatrika ny fifidianana kominaly tamin'ity farany ity. Ny antony nahatonga ny zareo latsaka koa dia ny fangetahetana ny fampandrosoana amin'io commune Mangatabohanga io, satria ny razambe teo aloha ao zany hoe Ramavy Lazampera izany, Ravonahitra Norbera izany, izay rafozako moa zany io Ramavy Lazampera io nitaizan'ny rafozako tao, dia efa nisany nanao asa soa, nanasoa an'io commune Mangatabohanga io. Tsy nifindra mihitsy ny safidin'ny vahoaka hatramin'izay fa ny antehitra tamin'ity fianakaviana ity zany noho ny fitiavanay fampandrosoana. Ao anatin'io commune Mangatabohanga io, raha hazavaiko tsotsotra aminareo, commune tena mila fampandrosoana, tena mila, satria raha ny tantarany zao dia fa eto amin'ity akaiky ity 4 sahatsy zao ny be ny tanàna namono ny ainy tamperinasa tamin'io. Tsy misy mihitsy zany fampandrosoana misy ao, raha eo amin'ny lafiny hoe sehatra ara-panjakana zany, toy hoe trano-panjakana, eo amin'ny misy ny mpitandro filaminana, ny birao, ny ekôla indrindra, ny ekôly-panjakana tena tsy misy, azo lazaina hoe tsy misy ao amin'io commune io. Misy fa dia zara raha trano bonikely mba vitan'ny mponina, vitan'ny vahoaka no ianaran'ny zaza ao. Izay indrindra no nahatonga ny reto telo mianadahy reto izay nivokarinay tao anatin'ny commune io, nateraka anay mivady tao hoe rehefa mba mahay kely ny atompoko zany hoe mba tonga eo amin'ny hoe maharasazy zany, nefa dia nanam-piniavana ihany, nanam-pitiavana sahady hoe handeha hiverina hampandroso ny commune io, satria betsaka ny vahoaka ao, betsaka ny zaza ao mila fampandrosoana, izay tsy hita hoe iza moa ny hampandroso azy raha tsy ny olona teratany ao, ny olona vokarina ao amin'ny commune io ny mahafantatra hoe ity ny zavatra mahasoa an'ity commune ity. Ary indrindra mifanindrana amin'izay ny tanjona izay apetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, izay manentany ny tanora hoe aleo raisy ny tanora ny tanana ny fampandrosoana ny Madagasikara, indrindra miainga avy any amin'ny commune tsirairay avy. Resy lahatra ireo zanako telo mianadahy ireo hoe mety amintsika miara-dalana amin'ny filoham-pirenena. Dia nandray andraikitra izy zareo ireo hoe andao ary isika hitondra ny fampandrosoana ao Mangatabohanga. Zay raha tsoriko ny mombamomba azy, ka ny faniriako zany aminareo mpanao gazety na isika mpitondra fanjakana mba mangataka tanandroa mba jereo ny commune io, mba misy tonga agny hanontany hagnadiady ny vahoaka ao, hijery ny zava-misy marina ao hoe moa ve ilaina tokoa ny fampandrosoana sa manakory ny zavatra mba vita ao amin'ny commune misy anay io. Zay ary tompony mikasikasika an'izay, fa mitodika manokana aho
amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena mivady, indrindraindrindra moa amin'izao valo marsa izao, andro ny vehivavy. Mangataka aminao aho Ramatoa Miala Rajoelina, jereo manokana ity afera izay mikasika ny Rasazina Rindra ity, satria raha ohatra ka tsy nendosy ny fahafatesana io Rasazina Rindra io, mino aho fa mba niaina valo marsa, niaina fotoana tao hoe mba tsara, mba nisy fahazavana ny taon'io komina Mangataboangy io ho an'ny vehivavy, satria efa nisany nomaniny tanteraka io hoe voalohany mandahy izay hoentina dia ny vehivavy aloha no itopazan'ny maso ny voalohany. Koa mangataka anao aho Ramatoa Andry Rajoelina izay eo ambany fiahiny Andriamatoa Président République Madagasikara moa mazava ho azy mba jereo rehefa reny reny toanao, toany reny malagasy rehetra, niezaka tena niezaka nampianatra an'ireo zanako reo fa ho manily ho fitaratra an'io komina Mangataboangy io. Tsy izay anefa ny zavatra niseho taminay von'olona izao mbola ampiana gadra ihany koa ho an'ny piraitam-po, koa dia apetrako am-pelatananareo izany rehetrarehetra izany fa malahelo, marary ary tena marary ny foko famiresaka aminareo izao. Tsy fantako intsony izay ataoko sy izay rehetra hotony ny fiainanay, koa apetrako am-pelatananareo, tompoka anareo, tompona andraikitra mahefa rehetra, misy zavatra rehetra mitovy. Ary indrindraindrindra eto am-pamaranana dia mangataka aho izany mikasika ny raharahan'ity Rasazina Rindra ity, aoka mba ny tena marina vehivavy Rasazina Rindra, tanora heritreriny vao 13 taona monja, mikasa naniry hitondra fandrosoana tany amin'izany komina izany, ary ho an'ny Madagasikara ray manontolo, kanefa dia notifirina ny rivarovanany basy, nakana ny aina, niraraka ny rany, nanerana ny RN 35. Dia mangataka aho izany mba hivoahan'ny marina, ny tena marina amin'ity raharaha ity. Aoka ihany koa isika izay mpampiasa ny Facebook na ny serasera ny tambazotra-bahoaka aty zany mba ho ny vaovao marina no kirakiraitsika ao, fa tsy dia vaovao eny antsefatsefany eny raisina tendrony ny vaovao dia afiatrany dia milaza hoe zaozao. Aoka ny mpanao fanadihadiana mba hijoro marina, mba ny tena zavatra nisy marina no holazaina. Raha milaza ny zavatra rehetra izay mikasika ny citoyen aho mba meteza isika na hoe mba mandraisa isika eo amin'ny plasiny, izany hoe natakenoina niatrika ady mafy. Angamba ataoko fa anatin'ny quelques minutes ave hataditin'izay rehetrarehetra miseho eo, basy no mipoapoaka, trouble mino sy matoky aho fa tena trouble, tsy mahazo saina ny zanako nandritran'izay rehetrarehetra izay izay rehetra voateny dia voateny teo. Dia izany ve anao nampiaingorana azy hoe raitsy kombakomba hamono an'ity, anadahiny ity, sao dia mba anabaviny ity, dia akinika amintsika ny rehetrarehetra momba an'izay. Aoka hoy aho mba ny vaovao tena marina no hahely sy hiainantsika an'ity afera ny Rasazina Rindra ity. Zay angamba ny azoko lazaina, fa dia makasitraka makatelina antsika rehetra dia makasitraka indrindra tamin'ny fotoana nakanany razana tany Ambato-Fianarana dia tany manko tamin'izay fotoana io, dia tany izany efa nisy ny fanadihadiana ny citoyen tao amin'ny gendarmerie tany Ambato-Fianarana, ary nasaina nametraka fitoroana izy tamin'izany fotoana izany, nametra plainte contre X izay no hitako, satria tany mihitsy tamin'ny fotoana fa tsy haiko marina tokoa izany. Dia fa hatreom-boalohany dia fa niraisiny fanadihady, efa maro ny fanadihadiana izay nataony, fa izay niteneniko izay hoe niatrika ady izy, ady tampoka, tsy niomanana, tsy fantatra hoe ahoana, dia izay mba hitany no lazany teo.
dia anjara ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fanadihadiana ny mamatatra azy. Izay angamba no azo azy. Misy koa le resaka mail hoe SMS Tena tsy fantatra anay. Zamo zany ko zay dia zay miaraka foana dia mbola tsisy zany tsisy manam-pahefana na azo andaro miry zany nakanazy tao hoe andao atao ankety rehefa izy tonga taty Antananarivo mbola tsisy zay na inona mandeha na telefônina ny ary fantatray satria zay samy